Fa iverenantsika kosa indray ny eo amin'ny pejin'ny fahasalamana. Isan'ny mbola olana eo amin'ny resaka fitsaboana saika manerana ny nosy ny fandraisana tanana ny marary. Ho fanamafisana sy anampiana izay fafana misitraka fitsaboana izay na ny fandraisana tanana ny marary eny anivon'ny hôpitaly no antony ny safidin'ny mpianatra iray ho dokotera nandritra ny fanehoan'ny soutenace de thèse tamin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe accessibilité aux soins de santé au centre hospitalier régional de l'Itasy. Safidy ny resaka accessibilité aux soins izao satria anatin'ny voalohany tena olana voalohany fitsaboana rehetra tsy mahatsapa izay satria ny fandraisana tanana ny marary olana voalohany isan'ny resaka fitsaboana rehetra dia safidy ny Marinarivo koa no tena kovarin'Marinarivo hoany fahalamsa. Ny fanaovana thèse ohatra ny fandehan'ny fanaovana thèse amin'ny fanjakana ihany manaraka thèse intérieur tany CHU Majanga nandritra ny fandraisana lesoko aloha tsy azo lazaina hoe lesoko fa ny zavatra ho amafisina angana azoko tena ilazana azy no ampiana dia ny accessibilité aux soins de santé. Tsy ho amin'ny Marinarivo ihany zay fa amin'ny fitsaboana rehetra. Raha mahatranga amin'ny Marinarivo tsy ho an'ny Marinarivo irery ihany fa mahatranga amin'ny Marinarivo azo lazaina fa mitranga ho amin'ny fitsaboana rehetra eran'ny Madagasikara azo lazaina fa maratany mihitsy ary fa raha izay no natao amin'ny boky inona fa tsy ho vita vetivety satria na hevitra anankiray fotsiny rehefa azotarina maro fa ny safidin'ny Marinarivo satria Marinarivo amin'ny toerana naterahana Marinarivo no ahafahana miditra kokoa satria maro ny olona fantatra amin'ny ilay recherche izay natao. Anisan'ny vahaolana anankiray tena mafisy programa dia ny fanampiana anisan'ny olona tokony hifindran-tana ny fanampy isika samy malagasy fa tsy ankilana amin'ny ara-bola ihany ny fitsaboana.